satria tanymorondavy ianao nanosika zandary tsy mba mahalala miala tsiny akory fa manandrama tsy haiko raha zaho mbola tompona andraikitra manandrama mandeha amin'ny arabe fa eo de eo manandrama tsy haiko aloha za raha mbola tompona andraikitra fa tompona andraikitra amin'inona moa raha ngahy eo grave be a inona moa ny idiran'ny sena amin'ny resaka hoe mibousculer gendarme le olona ianao sady tsy patron gendarmerie mitsy ao anatin'ny exécutif anatin'ny gouvernement général na retraité président par défaut ary amin'ny sénat mahakasika ny demokrasia misy demokrasia mazaka demokrasia manjaka ve ny demokrasia eto amin'ny firenena iza no matahotra ny demokrasia iza no manakana sy mamono ny demokrasia eto amin'ny firenena izay no resadresahana sy hovelabelarina amin'ity anio ity demokrasia ny fifidianana fa izay tokoa ve nisy teto demokrasia ny fanehoana ny hevitra ankalalahana fa izay tokoa ve nisy teto demokrasia ihany koa ny fahafahana maneho ny fitakina amin'ny alalan'ny grevy tahaky nyreny nataon'ny mpianatra ireny zony no mitaky izay vatsim-pianarana izay rehefa tsy tonga fa mahazaka an'izay ve le mpitondra eo ihany koa reny fidinana an-dalambe satria zon'ny olona no misitraka herinaratra zon'ny olona no misitraka rano ka mahatonga ny fidinana an-dalambe na zaka an'izay ve ilay mpitondra fanjakana ireo ina moa zany tompona andraikitra eny anivon'ireny fitandrona ny filaminany reny tena fitandrona ny filaminana tokoa ve no atao sa fitandrona ny seza araky ny fanekevitrireo antoko politika sy mpanao politika maro ny amin'ny hoe ny mpitandro filaminana de miaro ny seza ny mpitondra miaro ny tombotsoan'ny kandida volomboasary fa tsy any amin'ilay tena fiarovana ny vahoaka sy ny fanana no manjaka eto amin'ny firenena lasa ampiasaina hoery famoretana zany rehetra zany tsy vaovao akory tomboky lasy tomboky vavy raha tato anatin'ny 7 taona farany fa ny arahantsika ny ainana rahantsika nahita mbola ito mandra-paroviny zany fampiasana hery famoretana ny mpitandro filaminana izany mbola itoy mandra-parovina izany resaka hoe zay maneho hevitra zay maneho hevitra na amin'ny ainao manjery na amin'ny tambazotra tsirasera maro samihafa de lazaina fa manao itohina ny filaminam-bahoaka mikonokonona fanonganana mpanjakana sy ny maro samihafa ao ny amoronana dossier isan-tokony ny MD systématique ho an'izay tsy metimety amin'ny eo anivon'ny fitondrana zany rehetra zany mbola itoy mandra-parovina izay resaka demokrasia izay no horesantsika amin'ity anio ity ho avy eo Marjona Ratiny namana olona tsara hiaraka aminay sy Laura Guinness anatin'ity fandarana ity ity ampiandohana dia alefa ny laharana ahafahantsika maneho hevitra sy miditra mivantana ao anatin'izay resaka demokrasia izay ny afatra voaray aloha zany raha tato anatin'ny ataoko hoe ny 5 volana farany dia ny amin'izay hoe ny afatra avy amintsika mpiaino sy mpanaraka ny fandaharana io dia ny amin'ilay hoe efa tsy izy tsony ity tena mantra ny firenena mila mandray andraikitra mila tonga saina ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fanampitehana ny firenena izao izay no isan'ny afatra voaray sy miverimberina anatin'ny fandarana dia ahoatra ny fandehany na amin'ny antso antarby ankoatr'izay ireo tsy fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra isanambara tonga ny eny fotony eny ny ministeran'ny ina moa zany ny mpanao lalana ministeran'ny asa vaventy isan'ny mahazo ny tondromolotra sy ny fanairana matetika ny amin'ny zay fahasamban'ny lalana izay sy ny lalana goragora tsy mateza eo ihany koa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana manoloana an'izao fahoriana sy fahantrana mahazo ny tantsaha izao ny amin'ny vidinjezika ny vidinentana ilain'ireo tantsaha zany ny amin'ny masom-boly sy ny maro samihafa ny fanampariany ireny teknisiana ireny zay amin'ny akabeny raha fitinina ny fanikevitry ny mpiaino sy ny mpanaraka ny fandarana dia ahoana ny fandehany
taratry ny demokrasia ve ireny rehetra ireny misy miaino sa tsisy miaino izany no horesantsika atao anatin'ny fandaharana amin'ity anio ity. Ao anatin'izay efa misy ny afatra voaray avy amintsika mpiaino dia ahoana ny fandehany Andriamanitra no maheno ny fitarainany zanak'Israely araky ny afatra voaray ny zanak'Israely izay ny vahoaka malagasy eto araky ity mpiaino antsika ity ka miteny amin'ny Mosesy aroana ireo mpitaritolona mpanohitra rehetra anavitra ny vahoaka malagasy. Ao anatin'izany hoe lazao amin'ny Israely lazao amin'ny vahoaka malagasy mba androso fa ampisaraka ny ranomasina aneo ny fahefany sy ny herin'ny Andriamanitra amin'ny farao sy ny miaramilany ireo mpitondra fanjakana malagasy sy ny firongony manapotika firenena sy manapotika ny vahoaka malagasy ireo hoy ny mpiaino antsika avy any Mahajanga. Ao anatin'izay resaka demokrasia izay isan'ny nanaitra hatramin'ny fiandohan'ny taona ny eo anivon'ny anteny merandoolona ny Jeneraly Richard Ravalomanana izay nany hevitra indroa zay farafahakeliny makasika ny izay resaka hoe ataon'ny mpanohitra izay resaka hoe misy ny fikasana anonga-mpanjakana tsy misy an'izany eto ny tenany hatreto aloha zany dia izay no faneho-kevitra miverimberina ny amin'ny hoe miaramila ny mpitandro filaminana manao ny asany araka ny tokony ho izy araky ny nambarany hatreto nefa ny raha ny hita dia ireo mpanohitra ny avy amin'ny fanoherana moa zany akoatran'ilay ina moa zany faneho-kevitra mahazatra tsy mbola nisy ny teny mihitsy teto ny amin'ny hoe andeha hanonga-mpanjakana raha ny fahenona ireo mpanohitra tsy mbola misy ny tetony amin'ny hoe andao anakorotana tsy mbola misy mihitsy ny tetony hoe androba sy ny sala amin'izany fa notakin'ny avy amin'ny fanoherana teto amin'ny firenena hatram'izay ary mitoy mandrak'izao dia ny amin'ilay hoe ampanjakao ny tany-tandalana ajao ny demokrasia sy ny amatany republikanina ny Madagascar izay no miverimberina fa ny avy amin'ny fitondrana to mahita zavatra fa misy an'ity faneho-kevitra ity ampahany tamin'ny faneho-kevitra ny filohan'ny anteny merandoolona raha efa voninao Laura Guinness dia hoarantsika ahafahantsika any atokantrano miaino ny amin'ny hoe inona moa zay zava-misy izay nambarany filohan'ny anteny merandoolona izay mifandraika indrindra amin'izay resaka demokrasia izay eto amin'ny tany sy ny firenena ary eo isika mpiaino ny amin'ny faneho-kevitra mifandraika amin'izay ny tenanay ety dia anao ny famakafakana ao anatin'izay faneho-kevitra izay fa misokatra ihany koa ny amin'ny tsika mpiaino any atokantrano ny amin'izay sy ina moa zany karazana réaction fahenontsika nyzay hevitry ny filohan'ny anteny merandoolona izay ny 032 12 888 20 hoarantsika vetivety aloha zay Laura Guinness. Tsisy an'izay fanonganam-panjakana zay toy ny Jeneraly Richard Ravalomanana filohan'ny anteny merandoolona tamin'ity herinandro ity izay faneho-kevitra izay nandritra ny andro ny manam-boninahitra no nilazany an'izay ny fitondram-panjakana hoy izy dia manao ny rehetra ampandrosoana ny Madagascar izay tokoa ve no zava-misy eto ry vahoaka malagasy manao izay ampandrosoana ny Madagascar ve ilay mpitondra eto amin'ity firenena ity raha ny hita aloha ilay kapokam-bary manafisafiny 4,000 ariary ny tsy fandriam-pahalemana manjaka ny lalany raha mahita io ny asa tsy misy ny fampianarana vao nentintsika tamin'ny herinandro mitotongana ny 970 ny zanaka malagasy no tsy mahafehy andalana iray na ny paragrafy iray mamaky teny misosa tsara sy mazava zany no zavatra misy eto inona ilay endrika fampandrosoana eto amin'ny firenena raha misy ny faneho-kevitra amin'ny antso atarby dia hosokafantsika avy hatrany zany amin'izao ora izao ankoatra ny SMS amin'ny 032 12 888 20 ahafahantsika maneho hevitra ao anatin'izay ambarany filohan'ny anteny merandoolona izay. Miarahaba tompoko dia ahoana ny fandehany? Miarahaba tompoko.
Salame. Eny ary tompoko. Vaina anatratra ny taona aloha Ya dia samy tratry ny ho avy rehetra. Endrangaha mieno le fandaranareo moa isan'andro dia mandinika an'le fampandrosoana marina hoe misy fitenena zay angamba ny atolotra amin'ny Jeneraly hoe ny fahavalo sika malagasy dia ny fahantrana sy ny mosary. Zay angamba dia ampy amalan'izay zavatra rehetrarehetra mitenenina izay. Sy ny olona no adversaire-ntsika fa ny fahantrana sy ny mosary. Dia ampy tokony eritreretana izay hoe misakafo ara-dalàna ve ny Malagasy, miaina ny fiainana ara-dalàna ve ny Malagasy, fa tsy amiko ny ady plasy ny ady toerana zany efa teo foana nareo na eo foana nareo mandrakizay tsy ahoniza fa ilay fampandrosoana ny tena zava-dehibe amiko. Laza izy hoe fampandrosoana mba nomarika ilay tena fampandrosoana angamba ny ataoko angamba tsy hoe ohatry ny tokantrano tsy manana iPhone firy ianao ny tena hoe zay ny tena hoe mety ny tokantranonao fa misakafo tsara ve ilay ao an-tranonao, miakanjo tsara ve ny vady aman-janakao. Zay ny tena fampandrosoana amiko. Dia ohatr'izay koa ny firenena, misakafo ve ilay vahoaka hoentinao, miaina ara-dalàna ve ny vahoaka hoentinao. Fa ny seza io efa anazy io efa firy taona izy zay ny teo, inona ny zava-bitany. Dia anjarantsika angamba ny mieritreritra ary Malagasy havana fa mafy izy ity fa dia ny menimenina ny azo atao tsy haina misy miaina aloha na tsy misy miaina fa dia misaotra indrindra dia makasitraka dia averiko ihany ny fahavalontsika zao dia ny mosary fa tsy rakoto na irabe ny andeha atsangatsika fahavalo. Misaotra indrindra tompoko. Angasitrana ny fanio-kevitra ao anatin'izay ampamendrehana ampitonina ampanajana tanteraka no aniontsika hevitra eto amin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany mahakasika izay fanio-kevitra izay. Miaraba tompoko. Salama tompoko. Dia ahoana ny fandehany? Salama. Izy avy aty Amorondava. Eny tompoko. Nenay izany ny problème resaka diplôma baka. Dia mba miangavy re amin'ny fitondram-panjakana satria ilay zanako izay zao andeha any Allemagne dia tsy mivoaka ilay diplôma efa tokony tandeha izy amin'izao amin'ny février izao. Mba fanaovana sonia io mba hidelivrena an'ilay diplôma. Ia. Zay mba angatahana. Tena mijaly be ilay mpianatra amin'izao. Ankasitrahana ao anatin'izay fanio-kevitra izay resaka diplôma baccalauréat nambarany teo ao anatin'izay tsy fisy fiandrasana an'izay satria isan'ny antota taratasy ilaina ahafahana anohizana an'ilay fianarana any ampitan-dranomasina izany anairana ny tompon'andraikitry nambaratongany ny fikarakarana an'izany satria andeha andrato fahalalana andrato fianarana no antondihy. Miaraba tompoko, dia ahoana ny fandehany? Salama. Miaraba tompoko. Avatetikara vao e. Eny tompoko, ndao ary. Sika moa ikasiky vola fampandrosoa. Fampandrosoa zao tsy hain-tegna ny tokony hampandroso volagny hoe mandroso aminay Poliara. Tema ty vola tanàn'olo. Fa tanàn-tegna ty volagny tegna. Tsy haiko zany fampandrosoa aminay Poliara satria ny tsy aizan-tegna azy jiro zao isan'andro maty ny jiro aminay atoa. Raiky zay faharoa ny mpagnendaky io. Isakelakelaka trano misy magnambany vohitsy misy. Tsy hain-tegna amizay fampandrosoa zao vasa izay fampandrosoa vasa azy manakory fampandrosoa tsy hain-tegna vasa kolera manakory fampandrosoa zao. Vasa izay atao hoe mandroso vasa. Vasa izay atao hoe manakory vasa tsy hain-tegna marinaminy. Ka izay vola tena tonga fa fanjakana moa milezako hoe mampandroso zao. Vasa izay fampandrosoa hoe vakivaky tagno na kendakendak'olo na jiro makimaky io vasa tsy hain-tegna vasa izay agny vasa hoe fampandrosoa vasa tsy hain-tegna fa fagnoteniagna tegna fa tsy fahaiza lahy. Zay vola. Ankasitrahana ny fanio-kevitra avy any amin'ny faritra atsimo andrefana ao anatin'izay resaka fampandrosoana izay ny zavatra hita ny filoha nasionalany tokony malagasy miaramiaina moa dia mivoiny amin'io ny tarafina ny hoe mandroso mety ny fiainandra malagasy dia ny ao ambilany. Zay tokoa ve le zava-misy amin'izao fotoan'izao raisitsika ihany aloha ny antso. Dia ahoana ny fandehany? Salama tompoko. Miaraba tompoko. Vititulera ihany tompoko. Eny ary tompoko. Mirary sontsika rehetra dia ny toetrandro moa zany aminao somary mbola tsy misy orana fa mandrombona ihany. Tahaka an'izay ihany koa ny fiainan'ny malagasy
amzombona efa maromaro taona angamba zay. Niny fa ny kevitry ny filohan'ny tena miran'ny olona teo dia tena hoe marina ny azy satria zareo manana basy fa izy moa le vahoaka madinika ingy tsy manana ninona atao fa miandry izay ataondry zareo foana. Ohatrany aty Toliara zao sarotra be le fomba fanoherana manko aty. Ny antony dia zao ny olona andrandrainao mba hitondra le fanoherana izy no manao le tanana raty aminay tanana mengo. Le tanana mengo zany dia hoe mivadika any ambadika indray izy manome an'izay formation rehetra atao mikasika an'izay zavatra zay. Ny tena anatin'ny misehatra amin'izany dia mahalala fa tsy sarotra be le manome anaran'ilay olona fa zay ny zava-misy. Ohatran'izay le pejara ny vahoaka ny tsy misy angamba ny olona mahatsapa teny miadana amin'izao. Ny vary lafo tsy misy zavatra ny voaka alina ianao matahotra marary ianao ohatra voatsabo dia mbola samy teny amby fa miadana ny voaka fa io ny Andriamanitra mpiandry zareo dia androtsika foana fa misy farany daholo ny zava-drehetra dia mankahery anareo dia misaotra betraka. Ya, ankasitrana ny fanohan-kevitra ao anatin'izay resaka fampandrosoana izay raha atao kajikajy tsotsotra miaraka amin'ny fitondrana tetezamita ny 25 taona tany ho any zay no teo amin'ny fitondrana Andry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy zany isan'izany ny Jeneraly Ravalomanana Rocher isan'ny tananakavanany raha izay ny azo ilazana azy ankehitriny moa izy filohan'ny anteny miran-dolona fa efa ny andraikitra toerana marotra eto amin'ny firenena tao anatin'izay raha izay 25 taona izay nanahoana nisy ve ny fampandrosoana inona ilay nataonareo demokrasia ny resakitsika eto nisy ve zay raisitsika aloha ny antso efa tafiditra teo na ny fandehany avy tamatavy badia avy tamatavy foagna eny tompoko voavoana efa tamatavy zao io moa zany fitondrana amin'ny andro akeo zany dia ohatrany anginginy zany izy tamin'ny bonane igny kanefa zany ny rolara siraky zany lany eto zay mahatonga anay mbola magnamafy fogna zany zay zany tsy magneky zany satria maro zany afatrafatry nataon'olo tamatavy teto rolara siraky mandafy vato nagnazava izy tamin'ny sabotsy fa tena tsy nataony le izy dia zahay zany mbola magnantso mpitondra fanjakana ataova ame rariny fosiny zany le fifidianana amin'izay milamina fiainana efa sarotra be ty verangada mbola asavoritaka koa savovorone vidiny vahoaka zay zany tsy magneky an'izay zay gnafatrafatry avy aty tamatavy za zany solotegnany tamatavy eto miresaka an'izany satria malahelo fonay gabi zany miresaka zany tena malahelo zahay azavadibadiky zany vao fidim-bahoaka rehefa laniny vahoaka zany azavadibadiky nareo solitoy seny mijoroa nareo me marina efa fiainany sarotsy be karanty ve da mbola magnano karane nareo saotra tompoko. Ankasitrana ny fanohan-kevitra zay le endrika demokrasia misy eto amin'ny firenena lay fanodikodinana ny safidim-bahoaka isan'ny efa niainana nandritra ny taona maro ary mbola mitohy mandraka ankehitriny moa zay tsy any Tomasina ihany io ray aman-dreny fa amin'ny faritra maro eto Madagascar ahitana an'izay fanodikodinana ny safidim-bahoaka izay miandro moa isika izay fanapana ho raisin'ny eo anivon'ny tribunal administratif na ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana. Miarahaba tompoko. Eny tompoko. Ya, hoeto ary ny faneho-kevitra ao. Eny tompoko avy lakaka ny zavatra eny tompoko. Tonga dia hoeto ny faneho-kevitra. Eny tompoko. Ny zavatra tsapako aloha hatreto dia fiarovana tombontsoan'olom-bitsy no. Allo? Iaho, tohizo ny faneho-kevitra ao. Rehefa tafiditra isika dia tonga dia hoeto ilay faneho-kevitra ao anatin'izay atao moramora na vonoana ny onjam-peo ao anatin'ny finday no miaino ary maheno ny tenanay noho ny fahaiza-manao ny Loraginay sy ao ambadibadika ao ao anatin'izay rehetra izay mba ho tsara ny fifandraisana. Dia ahoana ny fandehany? Eny tompoko, efa tafiditra ianao? Eny tompoko, miveny andriamay tompoko misy ezaka avy tolerainy miveny andriamay tompoko ny verena dia somary vao zao moa zahay maheno an'le deona faneny tapaka ny jiro efa ho firy andro angamba zay aty Toliara. Andrenivohitra io? Tapaka ny jiro
reny voany tendreny voatra mihitsy tapaka ny rano ny hafanana amin'izany ny gaingaina be dia tena tsisy fiainana tapaka ny rano tapaka ny jiro malala an'izany daholo ny rehetra angamba ny solitenanareo aty angamba mety tsy haiko hoe na miteny an'izany fa zany mba misy akatuliara fa ny zava-mahagaga dia mbola zakany vahoaka ihany hoe zao fijaliana zao ohatrany mametraka fantaniana manko satria ohatrany sikaitra mihitsy le vahoaka na dia efa trantsotsoana rano ary tsy omena jiro ary tsy omena sakafo ary tsy omena fanafody ty ny antony aino mona midina fanafody ny vola tsisy ny asa tsisy ny fiainana sarotra dia mbola mahazaka ve ny vahoaka dia natony iverenako manokana hoe mba mangataka ry tompoko mba mangataka antsika le mpanoatra ny tifotenenina nirariana mba tena mpanoatra tena amin'ny fo hanala ny ratsy fa tsy mialokaloka ao ambadiky ny fanoferana nefa lasa mampididoza ny vahoaka fa zahay ny olona efa leo tena leo tahaka za moa dia efa leo tamin'ny 2000 nefa tena efa mahafantatra hoe ty fitondrany tya tsy hitondra ninina fa olona tsy teneny tontoany efa fantatra daholo ny tinira fatao fa tsy ampandroso fa ny amen'ny posiny ny tsipiny dia sampaina andriamanitra daholo tsy behitra fa zay no atsipy hoe ny atya zao vao maheno anareo tapaka ny jiro tapaka ny rano hatso amin'izao mbola tsy mandeha ara-dalàna fa io rehefa aveo mety tapaka indray dia zay ny sandeha ya angasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay fahafahana no irina hoy ilay hira izay fahafahana no irina ho an'ny taniko izay tokoa no hirarintsika rehetra mba isy ny fahafahana isy ny fahalalahana eto amin'ity tany sy ny firenena ity mahatsara ny ireo olona zany hoe misy mitsikera izany raha mpitondra mahazaka ny demokrasia misy mitsikera misy mitsikeran'izay atao zany amin'ny fitantanana ny firenena karazana endrika balizy ao anatin'ny fitantanana ny firenena izay fisina tsikera izay fisina fanoherana ary ny tany rehetra mandala ny demokrasia dia misy an'izany avokoa isan'ny mahatsara sy mampandroso ny firenena verenantsika tony amin'ilay hoe 5 taona farafahakeliny ny mpitondra no teo amin'ny fitantanana an'izay raha tambatritsika miaraka tamin'ny tetezamita nizotra makany amin'ny fampandrosoana ve ilay firenena ekena hoe tsy vita ao anatin'ny ray andro ilay fampandrosoana ny firenena fa farafaratsiny tao anatin'ilay 5 taona nisy ny fototra nipetraka izorana makany amin'izay fampandrosoana izay zany hoe raha trano dia efa ilay Andry le Andry trano va le Andry tsy Rajoelina fa le raha trano izy zany dia efa mipetraka tsara ilay Andry mafy orina izorana makany amin'ny fampiakarana n'ilay trano ka na misy inona na inona na rivodoza mandalo na tafio-drivotra na orambe dia mahazaka an'izay io fototra io tsy mianjera ary afaka miroso makany amin'ilay fanohizana ny fanorirana n'ilay trano dia tahaka izay ny fampandrosoana ny firenena ny fototra efa mipetraka ve raha izay 5 taona izay no jerena tsy izay no zava-misy raha ny 5 taona no jerena araka ny faneho-kevitsika teo raisitsika ny sehatra ny fambolena ireny efa hoetitsika isan'andro eto amin'ny fandarany ireny amin'ny hoe 5 isanjato ny tantsaha dradradradray ny mpitondra trano fa 5 isanjato ny malagasy dradradray ny mpitondra trano fa tantsaha etsy andaniny 5 isanjato ny teti-bolam-panjakana ihany no atokana ho an'izay tantsaha izay eo ny sehatra ny fampianarana isan'ny fototra daholo zany resantsika izany eo ny fahasalamam-bahoaka satria ao anatin'ny vatana tomado no misy ny saina matsilo ny vatana tomado no afaka miasa fa ilay fahasalamana aloha zany eto mampiteny mola ihany koa ny amin'ny fahalafosan'ny sara-pitsaboana ny vidim-panafody mangany fotsiny ihany koa ilay hoe lavitra ny toerana misy izay toeram-pitsaboana izay lavitra ny toeram-ponenana maro no maty andalana ireo izay mila fitsaboana zany no isan'ny Andry izorana makany amin'izay fampandrosoana izay fa tsy mipetraka mandraka ankehitriny ilay toe-karena izay ny taremarika moa zany
voatsikerany flo Andry Rajoelina trany ny amin'ny hoe le taremarika voaka Madagascar tsy mahantra indrindra zany eto ary niarkarena fa ho be sahala am'izao sy ny sahala am'izao tsy hidirantsika iny fa ny rehetra no mahafantatra ny any anaty vilanitsika tsiraray avy no jerena ao anatin'izay ny amin'ny hoe ny atsara ve ilay toe-karena ny atsara ve ilay sosialim-bahoaka izany rehetra zany no hitarafana ny amin'ny hoe miainga ve le fampandrosoana misy ve le fampandrosoana ny rehefa misy ny fampandrosoana dia afaka milamin-tsaina ilay mpitondra ny amin'ny hoe mihinana tsara ny vahoaka afaka mitsabo tena tsara ny vahoaka satria ny ray mpianakaviana ny renim-pianakaviana manana asa sahaza mianatra ny zanaka malagasy zany raha izany dia milamin-tsaina ny mpitondra fa ohatra ny alay-panany tena miarabanao aloha marjona tonga soa atao anatin'ny fandarana eo ampikenonkenonana sy fanomanana ny fampalalam-baovao samihafa eto amin'ny Kolo TVFM ihany koa ny tenany fa raha ny zavatra hita aloha zany eo ilay fanoerana izay lazainy hoe tsy manana hery aloha iny azy ny azy izy no nanambaran'izay zay zany no fomba fijeriny Fleury antelomerandolona ny mpanohitra ny tsisy hery hoy izy eto amin'ity firenena ity fa raha raisitsika ary le izy hoe zay tokoa ve ny zava-misy andeha ho arahantsika hoentintsika hoe zay zany tsy misy hery lay mpanohitra tsisy tokony atahoranareo an'ilay fanoherana ane zany eto amin'ny firenena satria tsisy hery rehefa tsisy hery tsisy vahoaka ao an-damosiny ko maninona nareo no matahotra profo ny tahotra izao zavatra misy izao satria indro farafakeliny no maneho hevitra amin'ny ainao manjery ny amin'ny hoe tsy ilaina ny fanonganam-panjakana tsy ilaina ny korotana nefa olona tsisy hery ka atao hoe raha ny teny an'izany ary le mpanohatra raha ny teny hoy dia tokony tsy ahoantsika zany satria olona tsisy heriko ohatrany hoe ifanandrina ve zany zao i marjona zany zao ka za mbola boay kely sady tsy nianatra ny ady ery no tsy malefaka kely ro marjona ao anatin'izany ceinture noire moa zany 6e dan ao anatin'izay ka ifanandrina amiko zay za sady tsy nianatra ny ady no tanako ila ihany no miasa voavoy indray mandeha asura fa ianjera dia raha ohatra n'izay zany le hery eto amin'ny firenena dia tsy tokony atahotra mihitsy ianareo mpitondra raha hoe malemy ilay fanoherana tsy tokony hivazavaza etsy serosy amin'ny ainao manjery ianareo ny amin'ny hoe tsy ilaina ny korotana tsy ilaina ny fanonganam-panjakana satria iza zany le hanonga-mpanjakana eto amin'ny firenena any ihany koa ilay fanontaniana mipetraka rehefa tsy ny mpanohatra zany satria ny mpanohatra lazainareo tsisy heriko tsisy hery izy zany tsy havita hanongana an'izay fanjakana izay tsisy hery izy zany tsy havita anakorotana eto amin'ny firenena dia iza zany le eritreretinareo fa hanongana anareo sa ve iza zany le manana hery eto ny manana hery no afaka manongana zay aloha tsara atsindriny zay ny olona manana hery raha manana hery afaka mifanandrina tsara marjona ao anatin'izay rehetrarehetra zay hoe miadiny baolina olona fomba fiteny zay fa raha fa tsy manana an'ilay hery tsy afaka hanonga-mpanjakana tsy afaka anao an'izay fanakorontanana averimberina zay nareo anivon'ny fitondrana ihany ange no mamerimberina sy mivoy an'le izy mahagaga mihitsy eto amin'ny firenena fa ny tena moa mampanao gazety dia mijery any hay zary fa tay zary ny fanoherana no nyresaka an'izany hoe andeha hanonga-mpanjakana andeha hanao an'izao mikaroka ny tena amin'ny faneho-kevitra maro samihafa ohatrany tsy nahita an'izay aloha dia eo hoe fa iza zany sao dia le mpitondra ihany areo mamoriporina an'izany io anatin'ilay fitantanana ny firenena satria io isan'ny voizina teto raison zany na hevitra anankiray foto-kevitra anankiray ivoizana ny hoe ka ny tsy nahafana nampandrosa ange dia le mpanankirotana le mpanohatra manankirotany zay no niverimberina teto amin'ity firenena ity ka le mpanohatra androany lazainareo tsy manana hery donc zany tsy havita anankirotana anareo ka ao anatin'izay no tokony hitarafana ny amin'ny hoe ahoana sao dia ianareo mihitsy zany le tsy mahay mitantana zany sao dia tsy asiana sao dia tsony nga misy ity marjona sy loraginasy ao anatin'izay fa ianareo no tsy mahay mitantana tao anatin'izay matoa lay mpanohitra lazainareo tsisy heriko nareo nefa tsy navita nampandroso tsy navita nanakana an'izay tianareo atao teto amin'ny firenena ne zany lay mpanohitra satria tsy manana hery tsy navita nanao ny fanakatsakanana an'izay tianareo atao nge zany lay vahoaka malagasy satria tsisy hery
tsisy ina moa zany azy io lazantsika azy tsisy tanjaka ahafahana hoe manakatsakana zay tianareo atao ary rehefa nataonareo tokoa moa zay tianareo atao nataonareo ny teleferika reny tsisy nanakana fa zao nareo ihany zao manakana an'le teleferika asa ina zao tsy amtanareo azy io lazainareo tamin'ny volana jona tamin'ny herintaona mandrakandroany tsy vitanareo izy asa iza mpanohatra nanohatra le izy aloha zany de tsy nahavitanana io zany zao mba fanazavana andrasana ihany koa so de le mpanohatra ny tsy nahavitana an'le teleferika eo le pipeline ny pipeline de ilaina zao zany hoan'ny any amin'ny any faritra atsimo fa tsy tanteraka le izy de le mpanohatra ve zany lay lazainareo tsy nanana hery no tao ambadiky zany rehetra izany ka eto sika zany ao anatin'izay ny tikatongavana de ny amin'le hoe iza zany lay atahoranareo iza zany le heverinareo anonga-panjakana ary matonareo mamerimberina an'izay dia ao raha nefa lay raha ianona ihany lay teninareo dia nareo miteny hoe lay mpanohatra tsy atahorana eto amin'ny firenena satria tsy manana hery dia eto zany tsika no miara-mijery sy mamakafaka ao anatin'izay iza zany lay anonga-panjakana sa hoe hifanongana ve azo eritreretina ve zany marojona eto amin'ity tanitry ny firenena ity ny amin'ny hoe ina moa lay miady antoerana ohatran'ina moa izy lay fomba fiteny zay sa ianareo samy ao ihany no mifanipaka tovalalakarina amin'ilay eto amin'ny firenena ka mahatonga ny faneokevitra toy izany dia alay mpanahy isika ao anatin'izay nisy pahitoekarena izay tadidiko nanambarany amin'ny hoe efa fipoahana anaty no misy eto amin'ny firenena hoe ny fomba fijeriny pahitoekarena io zany hoe fipoahana anaty ty ny ambara tao anatin'izay dia ny amin'ilay hoe menomenona ny vahoaka malagasy mitaraina mijaly anaty zany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao raisitsika lay fitarainana rehetra voarainy amin'ny fidangany vidim-piainana ny fahatapahany herinaratra ny ao zao ny isatsika teo lay namana avy any morondava izy teo avy any Tsiromandidiny amin'ny ny engagement tsy misy nefa nitakina volatra amin'ny 10 tapitrisa ariary zareo raha tiana horaisina ho mpitandro filaminana endrika fitarainana sy fijaliana anaty zany rehetra izany fipoahana ao anaty eo aloha zany no zavatra misy amin'izao fotoana izao ho an'ny vahoaka malagasy ny tsy fananana asa ny zany rehetra zany no iainan'ilay vahoaka malagasy aloha amin'ny androany ary narahantsika tamin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV FM moa zay faneokevitra zay ny amin'ny hoe io ny fipoahana anaty io misy fetra ihany io zany ohatran'ilay kapoaka moa zany lay hoe rehefa feno ilay kapoaka de mipoaka eny ihany ny tsisy mirary an'izay fipoahana izay aloha eto amin'ny firenena nefa raha izao zava-misy izao tompoko lasy tompoko vavy tsy hita lay vahaolana ina moa zany analefahana iadina amin'izay resaka fijaliana sy fahoriana iainan'ny vahoaka malagasy amin'ny andavanandron'izay ka iroso amin'izay raha ny fomba famakafakan'ilay pahitoekarena dia miroso makany amin'izay fipoahana ivelany fipoahana ara-tsosialy ahina amin'ity taona 2024 ty averiko ihany tsisy maniry an'izany satria korotana sy fifandonana no misy ao anatin'izany rehetra izany tsy misy maniry an'izany ny rariana amin'ity firenena ity dia ny filaminana ny fandrosoana tena mba tiatsika ngery vahoaka malagasy lay hoe Madagascar tsy maintsy mandroso fa ny tiatsika tsy any amin'ilay hoe lay tsy maintsy mandroso fa Madagascar mandroso ny tena tiatsika fa 5-10 taona aloha zany zay tsy hita sary sy hita soritra mihitsy lay fandrosoana lay teleferika ve lay atao hoe mandroso misy fomba fijery anankiray ihany koa anatin'izay hoe ny antony rosoana tamin'ireny fanaovana ny teleferika ny antony irosoana amin'ity resaka laky arivo ny antony nanaovana an'ireny miami ireny dia anakonana n'lay fantrany vahoaka malagasy lay vahoaka malagasy nampantraina zany no zavatra misy eto amin'ity firenena ity ireny rehetra ireny izany hoe ilay fisehoana ivelany dia rehefa eny ambony fiaramanidina zany ianao ka ohatra mijery ny Tomasina dia zany miami zany no hitanao le eto Antananarivo moa zany le laky arivo iry amin'ny seranam-piaramanidina iry zany tsy dia lavitra ny seranam-piaramanidina le laky arivo zany no apetraka dia zany no hitan'ireo avy any ivelany zany aiza hoe Madagasikara ke tsy mahantra zany dia izy kosa ka le hoe Madagasikara mitana ny lohany amin'ny fahantra firenena mahantra indrindra maneran-tany satria ireny no hita zany zay le inona moa zany lay rendrarendra mpitondrana no manjaka eto amin'ny firenena ka reny zany no anakomana n'lay
lay fahantrany vahoaka malagasy ataony zao fitondrany zao zany no zavatra misy eto amin'ny firenena io raha ohatra tsy manana hery lay mpanohatra tsy tokony nangala-bato nareo tamin'ny fifidianana aloha ahitsy ohatran'izay koa lay tokony avelanareo zany hoe ny vahoaka aleo ifidy ary ny vahoaka zany tsy ifidy mpanohatra satria mpanohatra tsisy hery ko manina ny ahodikodinareo lay safidim-bahoaka ary ao anatin'izay rehetrarehetra zay nandeha tamin'ny fifidianana solom-bavim-bahoaka nandeha tamin'ny fifidianana be ny tanàna teo de izay no manjaka izay no miverimberina ao anatin'ilay izy raha tsy manana hery ilay mpanohatra maninona no ahodikodinareo ilay safidim-bahoaka raha tsy manana hery ilay mpanohatra maninona ianareo no azo lazaina hoe endrika raha nitetaka ihany ange zao zavatra misy zao anatin'ilay izy ny resaka famononafo voatselany vondrona armada no nanao ny faneho-kevitra tamin'ny haino aman-jery samihafa ny amin'ny hoe manohana n'izao fitondrany zao izahay manohana ny fampandrosoana an'izao fitondrany zao izay ary miaro an'izao fitondrany zao izahay vao maly ihany koa raha tsy diso ny tena no nano valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ireo solombavim-bahoaka mpiaradia amin'ny fitondrana ho an'ny eto Antananarivo dia zany rehetra zany no amin'ny hoe miaro zay ihany koa ilay faneho-kevitra miaro ny mpitondra ankehitriny zay miaro ny fampandrosoana hoentiny izahay tsy ekena ny korotana tsy ekena ny fanonganam-panjakana dia eo tsika zany dia gaga ny amin'ny hoe fa iza ary zany le hanonga-mpanjakana eto amin'ny firenena iza le anakorotana eto amin'ny firenena raha izay faneho-kevitra ary ohatra nareo saminareo ihany le mifamaly ao anatin'izay ao anatin'izay faneho-kevitra ataonareo zay dia ka alay-panany tena ny amin'ny hoe sao dia kobokobony marina ary ka milaza tsy anontaniana olay fomba fiteny zay kobokobony marina satria lay marina zany dia any amin'ny hoe matahotra n'lay fanoherana ianareo matahotra n'lay avy aty amin'ny fanoherana ianareo matahotra n'lay vahoaka efa mandinika ianareo satria vahoaka mandinika no misy eto porofony reny porofony zany reny fifidianana raisitsika ny fifidianana roa farany teto amin'ny firenena na hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena azy jerentsika fa vahoaka mandinika no misy eto leo politika leo an'lay politika nareo satria nareo 5 taonany teo tsisy raha manjary teto ka any ka ambany ny taham-pahavitriana ary miamidina trany ny taham-pahavitrian'ny vahoaka tonga maneho hevitra amin'izay fifidianana izay satria leo an'ilay politika politisianina mandeha mifidy ahodikodina ny safidiny tsy mifidy ampahantraina zany rehetra zany no zavatra misy eto amin'ny firenena ka raha ohatra ary nareo tena hoe tsisy hery lay antoko politika avelao ary lay safidim-bahoaka hivoaka marina satria eny ampelantanany fitsarana amin'ny sanany ady amin'ny fanjakana amin'izao ny baolina amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna aleo ary lay safidim-bahoaka ny hivoaka izany nandresy tao Tananarivo aleo andeha amin'izay izany nandresy tany Tomasina alefa ao amin'izay ny tany Antsiranana ny tany Mahajanga sy ny komuna maro manerana nosy ny avy amin'ny tsy miankina ve ny nandresy araky ny safidim-bahoaka aleo ary le tsy miankina no be ny tanàna ny avy amin'ny fanoherana ve ny nandresy ilay fanoherana tsy manana hery aleo ary ho tahantanany ilay firenena eto amin'ity Madagascar ity aleo zany zareo no hitantana an'ireny komuna ireny satria izy no lanym-bahoaka rehefa hitanareo hoe tsisy hery ihany izy ao anatin'izay rehetrarehetra izay